Fahameraba-tsika tsirairay avindray tratra izao atalata fa 8 volana aprily izao manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ary mirary antsika ihany koa mba azoto sy hitombo hery mandraka riva eo amin'ny fikatsahana ny fahamarinana. Aloha inderantsika ny amofonenana io dia vavaksika. Ny tompon'Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay fa tombontsoa lehibe nananay miaraka aminao eto anio. Misaotra anao ihany koa izay manome zavatsoa anay. Irina indrindra ianao ranova ny fiainanay tsirairay avy ka hiankasitraka anao izahay ary hitaonan'ireo namanay izay efa nialan-darana ihany koa mba hanantona anao. Meteza tompo mba hiaino anay, meteza ihany koa mba hananatra anay, meteza mba hankahery anay. Tonona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofonenantsika androany dia manao fantaro ny fahamarinana ka hivelomy. Alaina amin'ny Salamo 8:1 manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Amen. Ianaro ny ten'Andriamanitra izay nataony mazava sy tsotra noho ny fahendreny sy ny fitiavany ary ny fahatsara-pony. Manazava amintsika ny atao hoe mianatra ny teny ny ao amin'ny Jaona 9:9. Aoka ho fiainanao isanandro ny fahamarinana ka ho takatrao ny zava-miafy ny fahamasinana. Mivavaha amin'Andriamanitra, mifandraisa aminy, fantaro ny fisainan'Andriamanitra toy ny olona mikatsika ny fiainana mandrakizay sy tsy maintsy mahalala ny sitrapony. Azonao atao ny manambara ny fahamarinana arak'izay ahitanao azy amin'ny Kristy. Mila mandray sy manaiky ny teny ianao ary tokony anjary isan'ny tenanao mihitsy ary zany. Izany no hevitry ny hoe mihinana ny nofony sy misotro ny rany. Tokony hivelona amin'ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra ianao, izay nambarana izany. Tsy nambara tamintsika avokoa ny teny rehetra, tsy ho zakantsika mantsy izany fanambarana izany. Fanambaran'Andriamanitra kosa izay rehetra ilaina ho famonjena anao. Tsy azonao takalo hevitr'olombelona noho izany ny teniny. Andramika izaho ary mahazaho fahalalan'Andriamanitra amin'ny fitondrana ny ziokan'i Kristy. Manome fahendrena ny malemy fanahy sy ny tsy miavona am-po manko izy. Manome azy fahaiza manavaka ny marina, manazava ny antony sy ny tanjony ary manasongadina ny vokatry ny fihetsika sasany. Mampianatra ny mpandinika ny soratra masina ny fanahy masina mba hamantatra ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fitsipiky ny rariny sy ny hitsiny ary fahamarinany. Ataovy mpanolo-tsaina anao ny Baiboly. Hitombo haingana ny fahalalanao ny Baiboly raha arovanao tsy ho tratra ny loton'izao tontolo izao tokoa ny fisainanao. Arakaraka ny andinianao ny Baiboly no ahalaliana ny fahafantaranao an'Andriamanitra ihany koa ary voasoratra ao am-ponao ny fahamarinan'ny teniny ka mila marika izay tsy azon'olombelona fahafahana izany. Mahasoa an'ireo izay mpandinika azy ny ten'Andriamanitra kanefa tsy izy tenany ihany. Fiainana sy famonjena ho an'izay rehetra mifanerasera aminy ihany koa ny fandinian'izy ireo ny teniny. Ahatsapa ho manana andraikitra masina izy ireo dia ny fampitana ny fahalalana no raisiny. Ho hita eo amin'ny fiainany ny hery sy ny fanampiana izay voarainy vokatry ny firaisana amin'ny ten'Andriamanitra. Ny olona toy izany no azo ny tompo lazaina hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Irinana izany mba ho tanteraka aminao tokoa ka tena ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana isika. Amen. Anay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mampianaro izahay mba hatoko mandrakariva ny teninao ary hikatsaka izany lalindalina kokoa hatrany. Meteza ianao ndrotraka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy eto ka aokany ho fahazavahanao tokoa izahay. Anaran'i Jesosy. Amen.